Pejy hafa tanteraka kosa indray lanonana nanamariana ny fanombohan'ny tetikasa asa na ny appui à l'agro-sylviculture autour d'Antananarivo no tanterahana androany maraina teny amin'ny hôtel Ibis Ankorondrano fotoana nentina ihany koa nahafantarana ireo tanjona otratrarina ao anatin'izany tetikasa izany ny andro androany. Nanamarika ny fanombohan'ny tetikasa asa izay heverina ampiroborobo fambolena sy fiompiana manodidina ny tanàna Antananarivo ny avy ao amin'ny vondrona Eoropeanina. Ny ministera-panjakana misahana amin'ny fanajariana ny tany, ministera ny fambolena ny tron'ireo mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara toy ny AFD. Vola mitentina 90 miliara ariary avy amin'ny vondrona Eoropeanina no entin'ny UCP asa izay mandritra ny tetikasa ary tokantrano 4,7 alina no heverina azo tombotsoa amin'ity tetikasa ity raha nambaran'ny tompony andraikitra avy ao amin'ny UCP asa. Tsy ampiarina maromaro ny asana ao anatin'izany na hoe filière dia ao anatin'izay zany ny filière maraîchage zany hoe ny fambolena légumes, ny resaka voankazo, ny arboriculture fruitière, ny fiompiana trondro, ny fiompiana akoho ary ao anatiny koa tsy ampiarina ronono ary ny fambolekazo koa zany satria misy fambolekazo lehibe ao anatiny amin'ny resaka hitantsika moa amin'izao fotoana izao fa lafo be zany ny resaka charbon dia misy koa zany fanofanana ireo atao hoe mpamokatra charbon amin'ny resaka teknika manara-penitra hoe ohatr'izao ny famokarana le resaka charbon zay dia misy koa moa ny fambolekazo ao anatin'izay tetikasa zay ny mpahazo tombotsoa mivantana moa zany araka le teneniko teo dia ireo mpamokatra sakafo Antananarivo ary izy ireo zany dia miisa eo amin'ny 2,7 alina eo tokantrano eo izay mahazo le tombotsoa mivantana fa koa amin'ny tetikasa fananantany manokana satria misy koa zany tetikasa fananantany lehibe ao anatiny iarovana ny zoan'ireo tatsapo hamokatra ireo amin'ny tany mba tsy iahy zany zareo fa tonga dia hoe hamokatra dia ahoana ny anampina anazy iarovana ny zo amin'ny tany zay dia misahana atao hoe misahana ny Madagasikara matoa satria anoana ihany koa zany ny programme amin'ny fanavaozana ny fananantany izay mandeha amin'izao fotoana izao ao anatin'ny ministère tetikasa. Izay zany le cible hoe napetraka ao anatin'le tetikasa fa ho avy zany zay hijery iza daholo fa fantatra aloha dia atao hoe le sahirana zany le producteur tena hoe mahantra zany ny population vulnérable, producteur vulnérable zany tena hoe voakasiky le programme anasa dia indrindraindrindra koa ny vehivavy indrindra le vehivavy le hoe tokatena zany mamelona tokatrano nefa izy manana ataontsika hoe akarena zany nefa tsisy zany no eto manana indrindra tamin'le vonany tranga teo zany dia ho avy ny tetikasa azazany anampy amin'ireo producteur ireo. Manany andraikiny ihany koa nefa ministera-panjakana misahana amin'ny fanajariana ny tany sy ny fampitovana na ny MEPAT ao anatin'ity tetikasa ity. Isa ny fanatsarana ny fahazoan'ireo tantsaha voakasika amin'izany ny tany amin'ny karany. Manamora an'izay resaka fananantany zay sécurisation foncière zay ny tena asa lehibe zay eo anivon'ireo guichet foncier any amin'ny commune dia hitanareo teo reny hoe schéma d'aménagement communal reny PLOF reny anatin'le resaka transversal daholo manana an'le olona an'le hoe ville fa tsy mandehandeha fotsiny amin'izao le fametrahana le fiarina eny amin'ny faritra ahafahana mamokatra reny. Mariana fa mpiara-miombona antoka maromaro no miara-misalama ity tetikasa ity toy ny Agence Française de Développement, ny Agri Sud, ny FERT, ny APDRA, ny AIM sy ny maro hafa.